mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahaba tsika ry avako malala tratrity alakamisy fa 20 ny volana marsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny epistily fahatelo no soratany Jaona fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo aminaran'i Jesosy. Izaho olona mamangy any gaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahak'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy mahana fifaliana mihoatra anao izao dia nandrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny azy izy. Izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana dia ho soa no ataonao raha mamoaka azy koa arak'izay mendrika ataonao ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anahana no ny aingany ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jetilesy izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Mangataka mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Foy ny taratasy nosoratan'ny Jaona ity, epistily fahatelo izay nosoratany Jaona apôstôly no nanoratra azy. Misy Jaona anankiroa moa tao amin'ny apôstôly, dia Jaona ilay natao hoe loholona ilay tranainy na i Jaona zanaky Zebedio. Ary dia i Jaona toy izay nanoratra ny filazantsara no heverina ho nanoratra ity epistily ity. Misy adihevitra ihany hoe Jaona lay loholona ve, l'ancien ve, sa Jaona zanaky Zebedio nanoratra ny filazantsara sy ity epistily ity. Misy adihevitra maro samihafa fa heverina hoe tsy zava-dehibe zany eto. Fa ny soratra izay nomeny antsika dia manazava amintsika manao hoe mangataka i Jaona mba ho salama amin'ny zavatra rehetra isika, tahaka ny hanambinana ny fanahintsika ihany. Hotsika hoe fohy mihitsy ity epistily ity, tsy misy afa-tsy 4:40 izay nosoratany Jaona ho an'ilay fiangonana tao an-trano, fiangonana an-tokantrano zany, fiangonana an-trano nanoratany Jaona ity taratasy ity. Ary nisy olona anankitelo voalazany amin'ity taratasy ity dia i Gaio na i Demetrio ary Diotrefa. I Gaio sy Demetrio dia olona tsara toetra, fakatahaka, tsara fandray. Fa i Diotrefa kosa dia hafahafa, famindra. Diotrefa dia teolohany hoy Jaona eto. Fa inona ny olana? Misy mpitoro ny filazantsara izay mandeha mitety faritra, mitety tokantrano. Dia i Gaio sy Demetrio dia te handray ireo olona ireo. Fa i Diotrefa kosa tsy te handray ireo olona ireo satria ireo olona ireo dia iraky Jaona. Jaona tsy azoazon'ny Diotrefa fa azoazon'ny Demetrio sy Gaio. Akaiky any Jaona, Demetrio sy Gaio, fa i Diotrefa kosa izay hafahafa famindra tsy nahazoazo an'i Jaona ary tsy nahazoazo rahateo koa ireo mpitoro ny filazantsara izay alefan'ny Jaona araky ny andininy fahafito manao hoe noho ny anarana ny aingany ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jetilesy izy. Koa isika dia tokony handray tsara
izay toy zany mbo mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana, mpiara-miasa amin'reo olona ireo zany. Dia hoy zany ity pistilo anjaona teo misy toetra fakatahaka manokana izay hita ao amin'ny Gaio sy Demetrio. Ny voalohany a de ny fahamarinany, ny fahamarina-pitondrantenany. Raha mitenitsika hoe fahamarinana de amin'ny lafin'ny fitondrantena iny mazava, fa fahamarinana koa de ny hoe lay tsy fiovana, ilay tena izy, zany hoe lay fiazonana lay tena izy. Demetrio zany eto sy Gaio dia marina, zany hoe niazona ilay fampianarana tena izy, lay tsy niova tao anatin'izay mety ho fiovaovan'ny karazam-pampianarana nandalo teo ambany maso. Ary izay toetrany Gaio koa dia ilay fahatsora-po, lay fitiava-namana, ilay fanekena isokatra amin'ny hafa izay mitoro ny filazantsara, fitiavana ny mpanompon'Andriamanitra, fitiavana ny filazantsara, fitiavana ny mpitoro ny filazantsara, fitiavana ny fiangonana. Zay le toetra izay hitan'ny Gaio teo amin'ny Jaona, tsy hitany mihitsy tao amin'ny Demetrio, tao amin'ny Diotrefa, fa Diotrefa kosa de zao mitady olohany mandrakariva. Matahotra Diotrefa fa nao dia ho voasongony reto ho vahiny reto, matahotra Diotrefa fa sao dia hakatoerana ao am-pon'ny hafa ireto ho vahiny ireto, ka dia nihidy aman-trano izy, tsy te handray izy, ny tenany ihany no hitany, ary dia ahitsiny Jaona moa izy amin'ity epistily ity. Hoy ary Jaona mitodika manokana amin'ny Gaio sy Demetrio manao hoe mangataka mba ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Lay teny hoe ambinina na fanambinana de prospérité amin'ny teny frantsay, famirapiratana zany. Mangataka Jaona eto famirapiratana sy fivelarana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay tia ny fahamarinana, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay tia namana, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay tia ny asan'Andriamanitra, tia ny filazantsara, tia mpitoro ny filazantsara, tia ny fiangonana, de mangataka Jaona hoe mba hamiratra. Ny famirapiratana resahan'ny Jaona eto de tsisy ifandraisany mihitsy amin'ireo teolojian'ny teolojian'ny famirapiratana na ny filazantsara ny famirapiratana am'izao ho andro iainantsika izao. Io moa tsy de tena hoe vaovao ange, fa efa manodidina ny 100 taona latsaka no niroboroboany ity nipoirany teolojia ny famirapiratana ity, izay be dia be tahaka ny Kenneth Copeland sy ny sisa any États-Unis, Benny sy ny sisa izay ao anatiny ny mivoy ny teolojia ny famirapiratana. Ny teolojia ny famirapiratana zay tsy tena azo lazaina ho filazantsara loatra, filazantsara ny famirapiratana zay tsy azo lazaina ho filazantsara loatra. Marina fa mivoy ny fananakarena izy, fa mamaika an'Andriamanitra ankehitriny ny hampanankarena antsika. Fandrika azy zany, zay latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola ho Paoly de efa fitiavan-karena de efa latsaka sady ao anatin'ny fahalavona. Ka raha miteny hoe teolojia ny famirapiratana na teolojia na ny filazantsara ny famirapiratana dia filazantsara ny fitiavam-bola. Zay no azo ilazana azy, miainga amin'ilay toriteny nataon'i Jesosy tao Marka mantsy izy io. Le hoe raha misy olona mahafohy trano, tany, harena, na pahavy, raha zanaka rehetra sy ny sisa rehetra amin'izao fiainana zao dia mahazo avo zato eny. Dia izay no ataontsika hoe fototra na fondement ny filazantsarany famirapiratana ny ainga avy amin'ny toritenin'i Jesosy amin'ny filanjaraka ny Marka io hoe am'izao fiainana izao de efa mahazo zato eny, ary any aoriana de mahazo ny fiainana mandrakizay. Ary dia jereo tsara fa tsy vola ihany ange raha miteny hoe avy zato eny, ngamo vola ihany ny tenenin'i Jesosy ao. Fahasalamana, fifaliana, namana, sa zany mety ho tombony ho azo ateraky ny fitiavan'Andriamanitra, fa tsy vola ihany, tsy famirapiratana amin'ny lafiny ara-bolana amin'ny voninahitra ihany, fa betsaka ny olona voafandriky ny teolojia ny famirapiratana. Raha jerena ny fiainany reny asa pastera zay mitoro ny filazantsara ny famirapiratana ireny dia anapitrisany dolara, mandeha amina jet privé, mipetraka amina hôtely lehibe 25 000 $ ny isa ndray andro sy ny sisa rehetra, tsy hoe zavatra tsotsotra akory.
ao anatiny lay hoe megachurch fiangonana misy olona eninalina misy olona valo alina amy stade ary mitory fitiavana arena tafa oatra loatra eto jaona de tsy miresaka an'izany tsy zay loatra tsy filazantsara famirapiratana hoe manomeza ianao $1 an'andriamanitra de tonga $100 iny na koa mameza fahafolo-karena de mahazo be deaibe ianao tsy zany satria zany rehetra any de ao anatin'ny kajin'olombelona tsy andriamanitra tsy azo atao an'izany andriamanitra tsy nanao an'izany mihitsy foana ny fahasoavana raha ohatra ka manao kajy tahaka izany de tsy fahasoavana ntsony fahasoavana tsy ary rehefa jerevanao moa maka izy reny fahafolo-karena be deaibe izay hitany Etats-Unis makamy na mpanompon'andriamanitra zay mpanompon'andriamanitra tokoa ve zay voalazantsika teo zay mampanankarena tsy marina isan-karazany dia tsy de mahazatra antsika loatra akory ny manao an'izany atao mofinaina fa vokatry ny fitsokany rivotra eran-tany de mampitandrina isika mampitandrina ny fiangonana ny hoe mitoera am'izay efa nitezananao tsy hoe akory ny filazantsara famirapiratana ihany koa ny diso fa ny filazantsara koa manao hoe tsy maintsy mahantra foana koa rehefa miaraka amin'andriamanitra zay koa diso zay koa diso koa ny hoe rehefa miteny hoe miaraka amin'andriamanitra de tsy maintsy fahantrany ray ny dikan'izany tsy maintsy manaiky ho mahantra ianao tsy zany koa tsy ny fiarahana amin'andriamanitra tsy resaka materiela ny voalohany hoe tsy maintsy manan-karena na tsy maintsy mahantra na mahantra foana na manan-karena tsy zany ny fiarahana amin'andriamanitra tsy zany ny filazantsara de ny fandraisantsika any Jesosy fiainana ny fifaliana ny fiedanana ny fiedanam-po zany nampanaterahin'ny tompo omen'andriamanitra atsika fotsiny zao zay mety ho ilayntsika araky ny vavaka nandoantsika hoe zay sahaza atsika no omen'andriamanitra atsika eto ary de mangataky jaona ho atsika ho an'izay miorina amin'ny fahamarinany tenin'andriamanitra hoe mangataka mba ho ambinina sy ho salama amy zavatra rehetra ary tahaka ny anambirana ny fanaonao ihany mangataka fahasalamana ho atsika za tena atsika de tena fahasalamana mihitsy eo angatahan'jaona io ho an'ny olona mandeha araka ny fahamarinana ho an'izay tena mpanompon'andriamanitra de manome toky zany jaona eto manao hoe efa mivavaka ho an'ny fiangonana ary zava-dehibe eo atsika rehefa koa malala ny fahasalamana tahaka ny anambinana ny fanahy ihany zany hoe lay fitahian'andriamanitra lay famirapirata amin'ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny fetrany antsoina hoe sahaza de tsy mijanona amin'ny fahasalamana ra-panahy ihany fa mijanona indrindra koa amin'ny fahasalaman'ny vatana mitodika any koa amin'ny fahasalaman'ny vatana olona salama ny vatana salama saina zay ny olona afaka mivelatra afaka malala izary no iantefany zany fanirininy soatra masiny zany hoe salama mangataka mba ho salama amy zavatra rehetra ianao tahaka ny ambinana fanahinao ihany izany hoe manana fahasalamana manana fivelarana maolona feno saina vatana fanahy zany tsy mamangetaita zany veny hoe zava-dehibe de zao za salama ra-batana za salama ra-tsaina za salama ra-panahy manana ekilibra tsara ao amin'ny fiainako isan'andro manana ekilibra afaka miasa manana ekilibra afaka mifaly manana ekilibra afaka mamokatra manana ekilibra afaka mizara izy zany olona manana olona mitombona tsara zany salama tsara de hoy jaona manao hoe zay tahaka ny kaio zay tahaka ny mpanompon'andriamanitra tahaka ny kao mpanompon'andriamanitra tahaka andry Demetrio olona tsara laza amin'ny olona rehetra amin'ny fahamarinana teny fanalahidy am'ty jaona ity mihitsy ny hoe fahamarinana betsaka ny olona ny te ho sambatra betsaka ny olona ny te hitombona tsara saingy zao tsy mandeha araka ny fahamarinana ataonao ahoana moa no sambatra ataonao ahoana nanana fiadanam-po raha ohatra ka tsy mandeha amin'ny fahamarinana ianao raha mandeha amina fetsifetsena mandeha amina toetra tsy mendrika isan-karazany ataony ahoana tsy mahasambatra zany tsy mahasambatra zany ny mahasambatra de zao ny fandehanana amin'ny finoana ny fanetretena indrindra ny fahamarinana ka ny tenin'andriamanitra afaka malala
zary teny efa tsy lamaody intsony, zary teny efa tsy mahazatra ny olona intsony ny atao hoe fahamarinana. Fahamarinana ho tsika to hoe lay tena izy tsy fivadiana fa anankiray koa de ny fahamarinana amin'ny amy lafim-penana isan'andro, amin'ny fanasokajiana navoaka ny Transparency International dia 520 ny notin'ny Madagasikara amin'ilay indice antsoina hoe IPC, izay hitarafana ny hoe manahoana ny ahavon'ny kolokolo am'ilay firenena anankiray. Dia arakaraky ny abetsaky ny noty iny zany no mahatsara. Raha ohatra ka 0 ny notin'le zany de tena raha 0 amy 100 de tena corrompu total, lo tanteraka ilay firenena. Raha ohatra ka tena tsara tsisy azo kianina izy de 100/100. Madagasikara dia raha tsy diso 420 sa 520/100 isa 100, zany hoe 2,5/10. Raha zay ny noty 2,5/10 zany ny notin'ny Madagasikara na 25% tamin'ity taona 2023 ety. Kely ihany zany. Raha oharinao amin'ny hoe Rwanda dia raha tsy diso 2,50, 52/20 na 54/20. Raha oharinao amin'ny Seychelles 66/20. Dia raha oharinao amin'ny Botswana mahazo 64/20 sa 62/20 sur 100 azafady. Oharinao amin'ny Rwanda 52/50, Botswana 64 angamba izay na 62/100, Seychelles 66/100, Madagasikara 25/100. Mitovy amin'ny Cameroun, mitovy amin'ny Nigeria, mitovy amin'ny Mozambique, reo no mitovitovy eo 25. Madagasikara hatramin'izay mbola tsy nahazo moyenne mihitsy, tsy mbola nahazo moyenne Madagasikara hatramin'izay. Noty tsara Madagasikara dia 32/100. Kely de kely zany, 32/100 zany hoe 3,2/10. Ilazana fa tena tsy mandeha amin'ny fahamarinana ny fiarahamonina malagasy. Dia ahoana moa no ahasalama sy ambinina antsika mianakavy raha ohatra ka izao raha ohatra ka ampiarina arabaky teny am'zao tenin'ny John izao hoe mangataka mba ho salamina ianareo, mba ho ambinina ianareo, ho salama vatana, ho salama saina, hanana fahatoniana, hanana fifaliana satria nareo marina. Satria tsy marina de mandrakariva mitebiteby, tsy mitombona tsara, manana korotam-piainana, tsy concentré rehefa manao zavatra, tsy maro toerana rehefa manao zavatra, ary zavatra atao rehefa tsy concentré de tsy mateza, tsy varafa vita satria tsy manana fiadanam-po, satria tsy marina. Ravako malala eto ary de tia ampianatra antsika John manao hoe ny olona ambinina de zao ny olona mandeha amin'ny fahamarinana. Ary zay mahatonga ny John manamafy am'ilay andininy malaza manao hoe tsy mana fifaliana mihoatra no zao aho de ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Zava-dehibe zany toetra zany hoe mahafaly indrindra ny ray aman-dreny, mahafaly indrindra ny jaonony eto de ny mahita ny Gaio, mahita ny zanany ara-panahy, mahita ny Demetrio mandeha araka ny fahamarinana. Ary zany revako ny fifalian'ny ray aman-dreny, ny fifaliantsika koa amin'ny zanakitsika de zao izy mandeha amin'ny fahamarinana. Ny fitahiana, ny fahombiazana nge manana fiainana lava io tazana an'izany rehefa mandeha amin'ny fahamarinana. Mety mandeha tsotsotra eny ny fiainana rehefa mandeha amin'ny fahamarinana, mety misonga, mety miadana aza. Tsy mihazakazaka tahaka ny fiainan'ireo zay mandeha amin'ny faharatsiana, mandeha miala amin'ny fahamarinana, mety tsy mihazakazaka tahaka izany fa mety misoka miadana, mety miadana ndraindray amin'ny lafiny materiel, mety ho miadana. Saingy zao mahana fiadanam-po, mahana fifaliana, tony tsara. Revako malala engany ho tianao ny fahamarinana de ho tonga ho azy aminao ny fahasalamana sy ny fanambinana omen'Andriamanitra. Tsy takalo akory zany sanatriany vava.
tsy takaly tsisy kajy ninninny zany fa toe-po fotsiny hoe za rehefa mandeha amin'ny fahamarinana de salama, tsy marary foa, tsy mitebiteby a satria za mandeha amin'ny fahamarinana. Le afaka malala hitoetra aminao any fahamarinan'i Jesoa zay ny teny manao hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hitoetra ho aminy eny ny fanoloran-tenanao. Adio marina aminao to teny Jaona to manao hoe mangataka ary malala mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka nanambinana ny fanahinao ihany. Ivavaka sika. Tompo, sary-piaro amin'ny fahamarinana ianao ary manazava aminay ny teninao fa ny fifaliana ho anao Andriamanitra, ny fifaliana ho an'ny fiangonana, ny fifaliana ho anay ray aman-dreny de ny mahita ny ankonanay, mahita ny zanakay mandeha araka ny fahamarinana. Tompo, misaotranao zahay fa efa nampahafantarinao anay ny marina de Jesoa zanakao. Ao aminy no misy ny fahamarinana. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Azony am'zany fahamarinana zany zay Tompo. Tehirizo am'zany fahamarinana zany zay Tompo. Ataovy marina am'zany fahamarinana zany ny fiainanay. Tompo, very zahay raha lavitra anao ary tsy mahay manaraka ny fahamarinana raha misaraka aminao de azony zay Jesoa ary tehirizo ho tia ny fahamarinana amin'ny fiainana isan'andro. De mampahireza anay Tompo ho vavolombelon'ny fahamarinanao am'izay rehetra ataonay. Ataovy ambinina amin'ny zavatra rehetra zahay satria manana anao Jesoa. Ataovy mitoetra amin'ny fahasalamana, ny hery ny tanjaka izahay satria mitoetra amin'ny fahamarinanao amin'ny Jesoa. Vavaka izay Tompo ao amin'ny tanindrazanay izay hitanao sy fantatrao ny tsy fahamarinana miseho amin'ny endrika maro samihafa de manapiry anibino ianao handeha amin'ny fahamarinana. Manapiry ny tompona andraikitra isa tokony ianao mba handehananay amin'ny fahamarinana. Ary ho tafiditra ao anatin'izany vavaka ny tonon'ny mpanomponao zany sy tonononao anay mandrakariva ny anambinana anay satria zahay mandeha amin'ny fahamarinana. De mba metraka ny fiainanay eo mba amin'ny fahasoavanao mandrakariva zay Jesoa. Amen.